Samuel zaza dia tahaka anao zaza ihany. Fa ny teniny reniny hoe Samuel tsy nanananaka afa-baraka maty ny tondromaso a, fa mivavaka dia mivoady tamin'Andriamanitra hoe raha omenao zaza lahy dia omeko anao koa ny zaza lahy. Dia ianao Samuel anompan'Andriamanitra any an-tranon'Andriamanitra, ianao tahaka indray aman-dreny manambitamby ny zanany ireny hoe tsika hivavaka, ianao tena zanaka Jesosy mamonjy ianao dia Andriamanitra miaranao ndao hivavaka, dia mivavaka ny ankizy kely. Fa i Samuel io tsy mba tahaka ny tanora amin'izao, tsy tahaka ny ankizy amin'izao ka izay ataon'le mpitarika any andeha ho ataony, fa izy nihaino tsara ny anatry ny reniny hoe hanompo an' Jehovah ianao amin'ny androm-piaina rehetra izay iainanao eto ambonin'ny tany, hanao ny asan'Andriamanitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Fa nisy lehilahy koa nefa atao amin'ny fiangonana io nanao ny asan'Andriamanitra, fa inona no nataony? Tamin'ny kitoto, tamin'ny atsin-rambina, tamin'ny fahotana, tamin'ny zavatra nampatezitra an'Andriamanitra. Dia ny zanakely roalahy, fa natao ary ireo tsy nankatahaka an'ireo Samuel, fa nazominy Andriamanitra. Nandeha tamin'ny fahatahorana n'Andriamanitra izy, nandeha tamin'ny fankatoavana n'Andriamanitra izy. Ozy ny Baiboly hoe nitombo izy, fa sady nitombo koa tamin'ny fanarahana n'Andriamanitra, nitombo tamin'ny fahatahorana n'Andriamanitra, fa tsy hoe nitombo dia nitombo naditra na nitombo sakaiza n'ity zao tontolo zao ty, fa nitombo tamin'ny fanarahana n'Andriamanitra. Fa ny zanakely, ozy ny Baiboly hoe napatezitra an'Andriamanitra. Manao asa fampona, misy mantsy ny olona indray dia hoe efa manao asa fampona tsisy eo amiko ve Andriamanitra, tsy tahanavy izy, efa manao asa fampona dia tsy ho hita amin'ny pastera be izy ho ataoko zao dia tsy ho hita amin'ny mpivavaka be, fa manahoana kosa nefa ny fijerin'Andriamanitra anao? Tsara ve? Madio fo ve ianao? Tena olona manamaso tena ve ianao? Olona tena miandrandra ny fitahian'Andriamanitra ve ianao? Mahalala ve ianao hoe Andriamanitra io ka mahita ny alehako ato amin'ity fiangonana ity, mahalala ny ato anatin'ny foko hoe tena mitady azy ve sa tsy mitady azy? Fantatr'Andriamanitra ny toetrany Samuel, fantany koa ny toetran'ireo zanakely roalahy. Fa ozy Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray notsarovany Samuel kely. Tsy ny fijerin'olombelona ny fijerin'Andriamanitra. Raha ny olombelona zao dia ozy ny olombelona eto hoe ianona tonga foana, ary izy madio ary izy avorazana, ary izy olona manam-pahaizana, ary izy olona tsara tarehy, izy ohatr' zao ndeha io tendreny eto. Fa Andriamanitra tsy izay. Andriamanitra dia mijery ny ao anatin'ny fonao. Manahoana ianao? Hitan'Andriamanitra ianao hoe io ianona, io ianona, io ianona, io ianona, i tsy dia tonga ato tsy mifantoka, i tsy dia tonga ato tsy mitady an'Andriamanitra, i tsy dia tonga ato amin'ny fahazarana, i tonga ato amin'ny fombafomba, i tonga ato amin'ny fihetsaram-belatsy, i tonga ato. Fa hito kosa dia manana fo mitady manana fo te hiona amiko, ka izay mangetahita an'Andriamanitra dia ahita an'Andriamanitra. Notsarovan'le Samuel kely, Samuel dia taitra izy. Ahoana tompoko? Niazakazaka izy nakany amin'ny Ely. Tompoko niantso ahy ianao? Dia ozy Ely hoe tsy niantso anao anaka, ndana matory. Dia niantso indray Andriamanitra Samuel, dia niazakazaka indray izy, niantso ahy ianao tompoko? Tsy niantso ahy fa ndana matory. Niantso fanontelo indray Andriamanitra Samuel, dia niazakazaka izy, niantso ahy tokoa ianao, fanontelon'izao. Fa ozy Ely hoe tsy niantso anao fa Andriamanitra ny niantso anao. Ka raha tonga izy amin'ny fotoana io ka mbola miantso anao indray, dia valio hoe tompo ity aho, mitenena tompo fa vonona iaino anao ny olona mpakatoa raha zatra mpakatoa ianao dia ndray andro ianao handre feo an'Andriamanitra, ka amin'ny fotoana andrenesanao ny feo an'Andriamanitra anandratra anao Andriamanitra, anao asa lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tonga Andriamanitra nyseho tamin'ny Samuel, Samuel tompo tia mitenena tompo iaino anao dia niteny teo Andriamanitra. Fa izy roalahy kosa le nanao kitoto, nanao asa fampona tao an-tranon'Andriamanitra ihany reo, nanompo an'Andriamanitra ihany reo, fa notsarovanaN'Andriamanitra koa dia zao mifahatsiarovana azy, ho aringako reo, ho vonoko reo, mampatezitra any ataon'ireo,
mampasosotra reo, mampakivy ny olona, manompo an'Andriamanitra sy manao fanatitra ao an'Andriamanitra ny ataondreo, ho vonoko ndray miaraka izy roalahy. Ary ny dadany iny koa dia ahita loza. Ary ny Israely koa dia ahita loza. Ny fisinao, aza mietetranao ianao io dia mipotrapotra ho azy fotsiny. Fa ny fisinao dia misy hery anankiray eo aminao. Na ianao fananganana, na ianao fanzonana, na ianao fitahiana, na ianao fahaverezana mandrakizay. Ary raha mitsofoka ao amin'ny tranony dadanao ianao, dia misy hery ao no fisinao. Tonga any ambanivohitra ianao, mamangany ny nenitoanao na ny dadatoanao, anao vakansy ianao, tsaroa tsara fa ianao tsy olon'orom-poana, misy hery ianao. Na ianao mitondra devoly be dehibe miaraka aminao, misy devoly be dehibe. Na ianao mifanan'Andriamanitra miaraka aminao dia ny anjelin'Andriamanitra. Baiboly miteny manao hoe ny anjelin' Jehovah dia mitoby manodidina an'izay rehetra matahotra azy. Raha misy olona anankiray zao eto amin'ity fiangonana ity ka tena matahotra an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia isy anjely maro ididina eto. Tsy hoe no isika, tsika afaka tsy manana anany, fa zay manana an'Andriamanitra ihany ka tonga eto dia isy anjely be dehibe ididina eto. Dia ny fisinao dia isy famantarana anankiray hoe nandalo ianao. Ka raha nandalo ary ianao dia ina ny zava-miseho? Mety nisy narary eo amin'ilay tranao, mety tsy mandeha ny tsenan'ilay olona, mety hidirana problema ilay olona no fisinao. Fa raha olon'Andriamanitra ianao dia isy fahagaganao. Tahaka ny Jakoba rehefa mivahiny tany arana izy dia gaga ilay olona mivahiny anana hoe hatramin'ny mivahiny anan'ity lehilahy ity teto dia no ambinina izay tsy izy tsika. Davida rehefa mivahiny tany any efitra dia niteny mihitsy izy tamin'ny Balaka hoe narovana mifanananao rehetra ary tsisy nanombinana na dia singam-bolony ary. Ny fisinao zany dia aza mieritreritra anao hoe tongatonga ho azy. Dia ny zanakely roalahy naringana, ary no fisin'izy roalahy reo dia be dehibe koa ny zanak'Israely ringana. Hatramin'ny fiara-mifanenken'i Jehovah lasa kobabo izy amin'ny Baiboly. No fisinao, rehefa ianao tsy mivavaka, ianao efa mahalala an'Andriamanitra io, dia isy ankony lehibe zany. Isy fahabaraka, afa-baraka n'iny Israely tamin'izany. Afa-baraka, ndiran-doza, fitomanina tsy misy ohatr'izany. Sadraka, Mesaka, Abednego dia voalaza hoe lailany joro tany amin'ny tany fahababoana, tany amin'ny firenena tsy fantany, fa izy dia niazona an'Andriamanitra. Na tany ary izy, ny olona rehetra efa etrito ny olona babo tany, tsy izy telo lahariry, fa Israely be dehibe ny entina babo tany Babilôna. Fa ny olona rehetra dia nikoka teo amin'ilay sary olona volamena sy zay nataon'ny mpanjaka rehefa naneno ny sodina sy ny harpa sy ny rehetra hoe mikoaka daholo ny olombelona, dia nikoaka daholo ny olona niaraka tamin'ny jiosy rehetra. Fa izy telo lahy tsy nety nikoaka. Zao no nataony. Dia gaga mipepanga. Fa ahoana nareo mitelon-dahy reto ny tsy mikoaka? Dia ozy zay jiosy, zay tsy mikoaka fa tsy amin'Andriamanitra irery ihany. Gaga ireo latsy ireo ny tatim-polana, orim-panjaka hoa, misy olona hafa firenena tonga eto, tsy mety makatoa anao ary tsy mety manaiky anao fa mandika ny didinao. Dia ezitra ny mpanjaka apetsoa ety izy telo lahy. Dia rehefa napetsoana izy telo lahy dia ahoana nareo ny tsy mety mikoaka? Fa ankehitriny ozy, raha ikoaka nareo ka maneno ny sodina sy ny harpa sy ny anjomara maro isan-karazany, ka raha iomana nareo ikoaka dia tsy ho atsipy eo amin'ny laforo afo nareo. Fa raha tsy mikoaka kosa nareo, ho atsipy eo amin'ny laforo afo nareo. Iza moa zany Andriamanitra reo zany no afaka amin'ny tanako. Fa ozy izy telo lahy hoe tsy natao hiady hevitra amin'ny teninao zay ry mpanjaka. Fa zao, fa izay kosa aloha dia tsy ekoaky. Ny Andriamanitra mahavonjy anay amin'ny laforo afo mirehitra, fa na tsy hamonjy anay koa raha nefa izy zay tsy ekoaka. Nirehatra ny atezeran'ny mpanjaka, ampitomboy avy fiteny ny hafanany io afo io. Atsipa zao izy telo lahy, afatoro ny tongotra aman-tanany, ny fampiroroan'ny devoly
dia mampivarahontsana tanteraka. Izany no mahatonga ny olona miverin-dalana, mahatonga ny olona manaiky, mahatonga ny olona mitsoaka no ny fampiroroany. Hatramin'izay afo indray mandeha no ampiretina, fa tamin'io dia ampitomboy avy fito eny ny hafanan'ny afo. Fa tonga amin'ny fotoana tsy niova izy telon-draharaha. Zay ny antony ivavahana isan'andro hoe hampamafy anao, mba tsy hahatonga anao azo ampiroroana, tsy hahatonga anao ho voapitaka ny fahalemem-panahy, tsy hahatonga anao atahotra, fa hahatonga anao mafy, hahatonga anao atanjaka sy ahery amin'ny finoana. Natsipy izy telo lahy, samy natsipy tao. Ny olona nanipy mahay daholo satria firedaredan'ny hafa avy fito eny. Fa tamin'ny fotoana io, rehefa natsipy izy telo lahy, tonga amin'ny fotoana nitsarovana izy. Teny eo ihany. Misy ato amin'ny baiboly ela vao tsarovana. Ohatran'ny Samuela zao hoe hatramin'ny fahazazana izy nentina tao am-piangonana. Fa tamin'ny fotoana taty aoriana izy nitsarovanaN'Andriamanitra. Fa izy telo lahy reto, tamin'ny fotoana io izy nanohitra, fa tamin'ny fotoana io ihany koa izy no tsarovana. Dia lasa mpanjaka tsy tafandrifandry. Dia nijery teo amin'ilay fitarafana kely teo amin'ny varavarankely dia gaga izy. Tsy anankitelo hoe natsipitsika tao anatin'io lafaoro io, fa ankehitriny efatra ry zareo. Ary le anankiray ozy dia tahaka ny zanak'Andriamanitra le ao miaraka amin'izy telon-draharaha mandehandeha eo. Ary mifatotra ireny fa ankehitriny tsy mifatotra. Dia niantso Nebukadnezara hoe ry Sadraka Mesaka Abednego ry Sadraka Mesaka Abednego hoe mitsangana mivoata ao. Ary niaraka tamin'izay dia nasandratra izy telon-draharaha. Amin'ny fotoana ivoanao amin'ny fisetrana io, ho asandratra Andriamanitra ianao. Anandratra anao amin'ny avo indrindra Andriamanitra. Anao asa lehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Josefa dia niazona an'Andriamanitra. Ozy ny dadany hoe ry ilay mateza hery. Rehefa neona tamin'ny rehefa nitsodrana azy Jakoba dia samy nitsofony rano aby izy 12 raharaha. Fa neny Josefa dia hafa mihitsy ny tenin'ny Jakoba taminy manao hoe ry ilay mateza hery, ry ilay nisarana tamin'ny rahalahiny. Zany hoe raha fijeriny Jakoba dia tokony tsy ho voavontsitsony ilay lahy io satria nosarana tamin'ny rahalahiny, nosarana tamin'izy mivady, nentina tany amin'ny firenena tsy fantany. Fa zao nyherin'i Josefa nahazonony ihany ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Tsy niala tamin'Andriamanitra izy, fa tonga amin'ny fotoana eritrereto tonga tany Egypte izy, nanompo amin'ny Potifara izy, nasandratra Potifara izy, nalefa tany amin'ny fonja indray izy avy eo, fa tao amin'ny fonja izy tao no tsarovana izy. Ozy le mpitondra ny kalisin'ny mpanjaka hoe aza ketraka ny fonao ry mpanjaka, fa ao amin'ny fonja ao misy Hebreo ao mahalala ny zava-miafiny nofo rehetra. Alaivo izy dia narainy Josefa niseho teo anatin'ny olona manakaja be dehibe, ny tandapa be dehibe, ny be voninahitra be dehibe, ny vahoaka rehetrarehetra. Rehefa niseho teo izy dia nanontany azy Farao, ianao moa mahafantatra ny hevitry ny nofiny? Dia ozy izy hoe misy Andriamanitra ao an-danitra zay mampahafantatra manazava ny hevitry ny nofinao ry mpanjaka. Ny hevitry ny nofinao dia iray ihany. Dia nambarany teo. Ary tao aorian'izay le mpanjaka dia niteny manao hoe tsy mahita olona tahaka anao, mana-tsaina, manam-panahy, manam-pahalalana, manana fanahiny eo Andriamanitra. Ianao no mpanapaka faharoa eto amin'ny tany Egypte. Manomboka androany dia amin'ny teninao no